ny iraka zay ampanaovina an'io vovona fiarahamonimpirenena io moa zany a dia natao indrindrindrindra izy io isana asa ngezabe anankiroa. Ny asa anankiray ho ataon'ny vovona fiarahamonimpirenena io dia anao jerikina mikasika ny fitantanana ny sehatry ny rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Amin'ny teny frantsay zany dia hoe anao force d'interpellation. Ny asa faharoa ho ataon'ny vovona ny fiarahamonimpirenena io dia androso ihany koa sosokevitra amin'izay anatsarana ny fitantanana ny sehatry ny rano fisotro fanadiovana sy fidiovana. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny iraka zay ny fanarahan'ny mpandray anjara tamin'ity fiaonam-be zay natao mandritry ny 2 andro ity dia hoe ny vovonan'ny fiarahamonimpirenena dia ametraka an'ilay antsoina hoe fanovana mafonja sy mahery vaika ho an'ity sehatra ity, ahafahantsika mametraka fanjakana tsara tatana, dia ahafahantsika ihany koa mitondra ny fanovana sy ny fanatsarana isina fampandrosoana maharitra sy ahafahana mampiena ny fahantrana zany eto amin'ny firenentsika. Ity vovona fiarahamonimpirenena ity dia efa manana ratsa mangaika any amin'ireo faritra 12 eraky Madagasikara, ary manomboka androany zany dia anomboka irotsaka eny an-tsehatra zareo amin'ny fanaraha-maso ny fampiarana andreo fandarana asa rehetra makasika an'ity sehatra ity, ny fitantanam-bola sy izay makasika an'ity sehatra ity zany dia izay ny asa iandreketan'ity vovona ny fiarahamonimpirenena ity.